Anisany mbola fanontaniana mipetraka amin'ny rehetra tokoa moa ny antony ara-teknika na vaky ny fifilohan'ny firenena. Misy indrindra raha mofo ny fanazavana izay nentiny ministry ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro ny kolonel Boto Manovatsara mahakasika any izay misy lafin-javatra roa lehibe ara-teknika araka fanazavana nentiny ity ministra ity no antony na tonga ny favakisan'ny fifilohan'ny firenena ary nampisy fahavoazana maro. Ato anatin'ity fanadihadiana ity no anarahantsika an'izay fanazavana izay. Tsy natao haharitra fa vonjimaika ny fomba nanamboarana ny fifilohan'ny firenena ao Toliary araka ny fanazavana nety ministry ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro ny kolonel Boto Manovatsara. Ankoatr'izay, anisan'ny olana mipetraka ihany koa ny fahadisoan'ny tombatombana nataon'ny ofisy iraisam-pirenena momba ny toetrandro na ny OMM tamin'ny tany rotsakorana mety hoentin'ny Aronany Atsimonosy any Toliara manokana. 18 arivo zany na 18 calcul marivo de marivo zany ranomasin'ny canal de Mozambique. Rehefa marivo mafana tratrin'ny masoandro ka rehefa mafana zay masoandro zay misy zay hafanana zay mampahery an'le cyclone miamahery izy pendant 24 heures hitongavany tao an-tanety de au lieu de ny eritreretina hoe maximum grand maximum miaraky nanosena hoe eo amin'ny 120 mm d'eau eo le pluviométrie tafakatra tagny amin'ny 220 multiplié par 4 de nita fa mafy zany le ranonorana vao nandeha le ranonorana mafy be le digue somary digue provisoire le gabion efa niparitaka le murafort tonga de vaky manontolo de aveo le hauteur de pluie moa ambony be feny rano Toliara manontolo ary feny rano tsy mba hoe dans 24 heures na ohatran'izany fa dans 2 heures de temps tonga de feny de tafapetraka aby sisy nomagnan'le olo misy ary zahay zany na 24 heures milo na plaza de nitondra mégaphone no chef district hoe zao filazany météo mitandremanareo any ambany rano mekara melafa mafy sisy mitovy amin'ity cyclone le olo sy zatran'izany Toliara tratran'ny cyclone mafy be zany sy nino de zay natonga le olo be maty tafapetraka sy tapopoky. Mikasika amin'ny fanamboarana ny simba tao aorian'ny fandalovany Arona indray kosa dia nilaza ny kolonel Boto Manovatsara ministry ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro fa efa mandeha ny fanamboarana. Anisan'ny lara-pahamehana ny fanamboarana ny fifiloha sy ny lalam-pirenena fasivy mampitohy any Toliara sy Morombe izay mitoka-monina amin'izao fotoana izao. Mikasika amin'ny fanamboarana ny fifilohan'ny firenena manokana dia mahatratratra any amin'ny 10 miliyary ariary farafahakeliny ny fanamboarana izany.